malala ho amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tena fampiononana eo anatrehan'ny fahafatesana. Ny tena fampiononana eo anatrehan'ny fahafatesana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 7:10 hatramin'ny 8:10. Ny tena fampiononana kristianina, ny fampiononana mino eo anatrehan'ny fahafatesana. Azo lazaina fa somary maizimaizina ihany na nanjavozavo tamin'ireo kristianina tany Tesalonika ity fampianarana momba ny fahafatesana ity. Tsy tena azon'izy ireo antoka ny momba ny havan'izay nodimandry raha nampianatra raha nahazo izy fa ho avy ny tompo, dia raha ho avy ny tompo dia haka ny mino, dia re zay efa nodimandry rany nakaiza. Zany no nampisalasala ireto kristianina ireto. Tsy magaga zany satria herinandro vitsivitsy monja ny apôstôly Paul no nampianatra tao tamin'izy nandalo tao, hany ka nanoratra ity epistily ity ho fampiononana ny mino. Tatsika fa niteraka alahelo tao anatin'izy ireo ny tsy fahafantarana ny alehan'ny izay maty, ka natonga ny apôstôly ampionona azy. Hoy ny voalaza eo amin'ny 7:10 manao hoe mba tsy ny amin'izay modimandro izy mba tsy alohalovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Dia eny amin'ny 9:20 izy milaza fa fampiononana io manao hoe koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Inona ary no tena fampiononana kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana? Ambara eto ry avako malala fa ny mampionona mpino, ny mampionona ny kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana dia tsy misy afa-tsy ny amin'ny Jesoa Kristy irery ihany. Jesoa Kristy no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty. Io Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty io no mbola hanangana indray izay maty ao amin'ny tompo. Ary ambara eto fa samy hiona amin'ny tompo avokoa, na izay maty ao amin'ny tompo, na izay mahatratra ny fahatongavan'ny tompo ka mbola velona. Zao ny ambarany andininy 7:10 tapany fara manao hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, na zay efa nodimandry ao amin'ny tompo dia ho atsangana rehefa tonga izy eny amin'ny avy any an-danitra, dia hitsena azy, na zay efa maty dia hitsangana, na izay mahatratra ny tompo amin'ny fahavelomana. Ambara zany fa lay Jesoa Kristy lay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty no antoka mbola hitsanganan'izay mpino efa nodimandry ka ananan'izy ireny anjara any amin'ny tompo rahatray. Tena fampiononana kristianina zany satria ambara fa tsy matimaty foana ny mpino izay nodimandry, ary raha marina aza dia mbola mitohy ny fahavelomana, mitohy manana fiainana ao amin'Andriamanitra, miaina ny fiainan'Andriamanitra, fiainana
mandrak'izay. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ny momba amin'ny fahafatesana dia misy firea-kevitra samihafa izay voizina sy ampiasain'ny olona amin'ny andro tamin'ny vanim-potoana samihafa. Misy ny milaza fa ny fahafatesana dia karazana fatoriana ho an'ny olona, ka rehefa tonga ny fitsarana dia foazina amin'izany fatoriana izany izy. Misy no miteny fa repos, toerana fanaovana fitsaharana ny fahafatesana. Misy ny mihevitra tahaka ny malagasy ohatra na ireo firenena maro izay mihevitra fa eo amin'ny fahafatesana, eo amin'ny fahavelomana no fiainana, ka amin'ny fahafatesana tsy misy na inona intsony, ka dia mampionina azy ny toe-javatra samihafa izay tenena, ny teny samihafa izay tenena, aka efa io ny lahatra. Mahaiza mionina isika fa lalana tsy maintsy izorany mekany rehefa mbaravarana izao. Misy tsisy mampionina aza moa mionina, maika fa misy mampionina ve tsy ionina. Ohatrany hoe manamboatra saina ny mino fa zavatra tsy maintsy efa io zany fa dia tsy misy tsony ny toyany. Ho an'ny mino rehavako malala tsy fanamboaran-tsaina tahaka izany ny fampiononana kristianina. Mionina ny mino, mionina ny kristianina satria mibanjina ny Jesosy Kristy ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty izy. Ka izay rehetra maty eo aminy dia mbola ho atsangany andray, hanana fiainam-pahavelomana, hanana fiainana mandrakizay. Azo lazaina zany fa raha i Kristy no antoka ho an'ny mino izay nodomandry, dia tsara antoka manana ny vonona ny mpino. Ka misy fotoana aza ny apôstôly miteny hoe aleo maty vetivety fa miainana ny fiainam-pahasambarana mandrakizay. Tsara antoka ny mpino mamantana any amin'ny Kristy, any amin'Andriamanitra ilay fiainana mandrakizay. Ho antsika mino ankehitriny, ho antsika rehetra eo anatrehan'ny fahafatesana, tsy midika akory ny hoe tsy mahazo mitomany, fa ity tenin'Andriamanitra ity kosa dia mamelona fanantenana vaovao, manome fampiononana feno ho an'ny mino, fa tsy very tsy akory ny avantsika izay nodomandry, ny mpino izay nodomandry, fa makany amin'Andriamanitra izy. Zany no fampiononana kristianina ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avy. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra fampiononana ho anay, antoka ho an'ny mpino izay nodomandry. Ianao no santatry izay efa nodomandry ary lamatoa ny maty, kanefa izay mino anao na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay mino tsy ho faty mandrakizay. Ianao Jesosy no miantoka ny fahaveloman'ny mpino izay nodomandry, hanana ny fiainana mandrakizay. Ary eto izay dia mivavaka manokana ho an'ireo fianakaviana kristianina, ho an'ireo mpino izay mandalo fahoriana, fahafatesana, nandao avatiana dia omeo azy ireny ny fampiononana ao aminao Andriamanitra. Anasitrana ny fo maratra ianao, amelona fanantenana, amafa ny ranomaso ary hiantoka ny mandrakizay any raha teo. Angatanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty nefa velona indray. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay. Amen.